Fierenam-panahy na méditation. Ny zavatra iainantsika amin'ny ankapobeny dia feheziny eritreritra. Ny fierenam-panahy hato fonaiza dia dingana iray izay hifindrantsika avy amin'ny fisainana ka mankany amin'ny fahatsapana. Io dia io dia miainga avy amin'ny fahasarotan'ny saina ka mankany amin'ny fahatsoran'ny fo. Natoa sarotra aza indraindray ny fierenam-panahy dia zavatra tonga ho azy amintsika rehetra izy io. Arao azafady ny torolalana mba hiainanao an'izany. Raha tsapanao alohan'izany fa ilaina dia azonao atao ny manaraka ilay fakana aina hato fonaiza. Ankipio moramora ny masonao ary mahazahoa aina. Alefasy mankany anaty ny fisainanao ary maka fotoana andinihana ny tena. Ary eto dia eritrereto fa efa ao am-ponao ny loharan'ny fahazavana avy amin'Andriamanitra. Ary misarika anao avy ao anaty izany. Miala sasatra ao anatin'izany fahatsapana izany. Raha mivoana any amin'ny eritreritra isan-karazany ny fahatserovan-tenanao, aza miady amin'izy ireo ary aza volena izy ireo. Avelao eo izy ireo no sady mampatsiahy-tena fotsiny ianao fa miherim-panahy amin'ny loharan'ny fahazavana ao am-ponao. Avelao ny tenanao hoa voatelona kokoa ao anaty, mijanona ao amin'ny fahatsapana io mandritry ny 20 minitra.
Ary izao mbola mikipy ny masonao dia miala moramora avy amin'ny firenam-panahy. Dinio ary ankafizo ny toetena anaty vao avy niainanao teo. Avelao ho lasa ampahany aminao io toetena anaty io. Sokafy moramora ny masonao ary ento miaraka aminao ilay toetena anaty. Azonao atao ny miherim-panahy toy izany matetika arak'izay tianao. Azonao atao koa ny manitatra tsikelikely ny fe-potoana fiherenam-panahy hahatratra adiny iray ho ankamaminao ity dia ao anaty ity.